Mandalo eto Madagasikara ihany koa amin'izao fotoana izao ny ambasador'i Madagasikara miasa sy monina any Suisse nandritra ny lanonana fampiarahana teny Avolomaly ary sy no niaonany tamin'ny mpanao gazety nitondrany ny fomba fijeriny ihany koa ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny faran'ny taona lasa teo dia nisesy ny fanambarana nataon'ny mpanao politika pomba ny filohan'ny tetezamita ny tokony hanoloana ny Prime Ministra Pernas Omer Persiky. Anisan'ny nametra-panontaniana ny Prime Ministra teo aloha sady ambasador malagasy any Suisse ny General Camille Vital momba ny fanovana ny Prime Ministra iraisana ary vonona ve izy handray ny toerana. Tsy fantako na tadidinareo afa betsaka ny interview ataontsika. Za milaza aminareo tsy latsaka ny ninona raizana. Fa raha misy hoa ny ilainy firenena vonina foana ho an'ny ireo vahoaka anao hitondra ny tokony azoko atao anjara biriky moa zany amin'ny fikarakarana ny firenena. Ary zay mahasarym-piaro matetika raha mijery an'ireo 20 millions 22 millions d'habitants malagasy amin'izao fotoana zao miatrika fahasahiranana. Io moa iarahantsika mahita ny krizy io ane tsy tonga ho azy. Za taona latsaka kely any tao betsaka ny ezaka natao betsaka ny zavatra mampalahelo amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao na eo amin'ny insécurité. Za tsy laza hoe raha teo a dia va io non fa misy fomba fananaovana io zavatra ary tsy milaza koa fa hoe mananatraikefa amin'io zavatra io fa ny andray dia saro-piaro amin'ilay firenena. Ianao nanontany hoe vonina ve anao? Za tsy milaza hoe tsy vonina fa raha misy ilaina ho an'ny firenena ho an'ny 22 millions 20 millions 22 d'habitants vonina foana. Mikasika ny sosokevitra ny vondrona raisam-pirenena ny tsy tokony hiritsohan'ny filoha roa amin'ny fifidianana dia manana ny ambarany Prime Ministra teo aloha ny General Camille Vital. Mbola tsisy resaka an'izay nizanizany mana tamiko satria angamba ireo olona ireo ane mba mieritreritra ihany alohany amoaka an'izany zavatra zany sy voasoratra ao anatin'ny feuille de route mihitsy ny hoe nini angamba ny évoquevan'ny président Mamelakoto Velitao ny article vitsivitsy zay voasoratra ao fa zany nini zany aloha dia tsy nahita an'izany angamba voasoratra taty afara ka réaction du président dia tout à fait normal raha reny kabariny reny pays souverain tsika tiany fahaleovatenantsika avelao ny atsika nanao azy ary marina dolo reny resaka reny. Manao fandresen-dahatra ny sehatra raisam-pirenena momba ny famahanany krizy sy ny fanampiana amin'ny fifidianana no anisan'ny asa izay tanterahan'ny ambasador malagasy any Suisse General Camille Vital araka ny nambarany omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Araka ny fanazavana nentiny dia anisan'ny efa niaona tamin'ny General Camille Vital ny ambasador ny vondrona afrikanina ary anisan'ny asany tanterahany ihany koa ny fandresena lahatra hanampy amin'ny fifidianana izay toto saina eto amintsika ihany koa ny fitondrana ao Suisse.